Iarahantsika manana totoso izao dia miaraka amintsika eto Jesosy. Tena eto izy. Arabaka teny tena eto izy. Ara mino azy ianao fa eto izy dia ianao izay mino ahita vondratr'Andriamanitra. Ndao hiteka mafy dia mafy isika. Manarak'izany dia arabaina ianareo rehetra izay tonga eto. Arabaina ihany koa ianareo izay any tokantrano any ka manaraka mivantana an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Dia misy aminareo ihany koa manaraka fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Arabaina ianareo hoy aho amintsika rehetra na ianareo toerana na ianareo tokantrano ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra amintsika menakavy. Halleluja. Ho fanokafan-tsika ty fotoam-pivavahana ity azy dia andao hivavaka isika rehetra. Tompo-Andriamanitra tsy toa. Lay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Misaotra. Androany Andriamanitra dia aneo ny presansanao eto ianao amin'ny alalan'ny herinao miasa eo aminay rehetra. Ka ny marary ho sitrana daholo, ny manana olana ho voavonjy ihany koa, ary ny rehetra ho voata. Ho asiana marimarina fa tena mpanomponao zahay ary zanaka efa naterakao, zanak'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy. Misaotra Tompo ho tahina ny fotoam-pivavahana androany. Halleluja. Amen. Ho tohizantsika ary ny fampona an'Andriamanitra, ho tohizana amin'ny alalan'ny hira anankitelo mifanesy izay anomesantsika voninahitry ny Tompo. Izao no teneko aminareo misy andretim-panentana ndreto zao anentana antsika mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny hira. Azo atao fombafomba zany, atao fahazarana. Ary aza isan'ny olona toa mijery fety ianao tonga eto fa mandray sanjara manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Asehoy fa tena olombelona natao hanompo an'Andriamanitra ianao. Sa tsy zany ve? Ndao azy hira anankitelo mifanesy no iarahantsika manohy an'ity fotoan'androany ity. Alléluia. 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 Ataovy mafy voninahitr'Andriamanitra e. Alléluia. Alléluia. Dia mbola faly indray zahay miaraka manompo an'Andriamanitra aminareo eto amin'ity toerana ity. Tsara ny Tompo sa tsy zany ve? Zany mity. Matetika nefitsika ohatra manao fahazarana an'izany hoe tsara ny Tompo isan'andro, tsara ny Tompo isan'andro. Fa andao androany tena eritreritra hoe tena tsara marina ve ny Tompo. Misy teny izay ao amin'ny Salamo 7:100 dia ny andiny voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony, aoka anao izany izay nahavotan'i Jehova. Izany hoe izao sy anao dia takina ilaza ny hatsaran'i Jesosy isan'andro. Tsy haiko hoe matetika tsika rehefa misy zavatra tsara mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tena tsara Jesosy rahalahy, nahazo an'izao nisan'izao. Fa za te hitenanao ao anatin'ny olanao, mbola hitanao ve hoe tsara Jesosy? Ao anatin'ilay zavatra mangiry-firanao io, mbola hitanao ve hoe tsara Jesosy? Ao anatin'ny seza lalovanao, mbola hitanao ve hoe tsara Jesosy? Za mitenanao fa tsy miova ny fahatsarany, fa tsara foana izy androany, rapitso, maraina, hariva. Mino an'izany ve ianao? Ndao tsika hitsangana dia hiteha-tanana mafy ho an'i Jesosy, dia hiaiky hitenan'i Jesosy sika hoe ninona fotoana Jesosy dia ianao tsara foana. Amen. Dia ndao hideran'ny Tompo tsika aneo an'izany hoe manana confiance anazy sy ny fahatsarany zany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ndao hifaly, ndao handihy dia hitenan'i Jesosy hoe Jesosy mideranao isan'andro famindraponao tsy nalany hitranahy. Dia amin'ny fotoana rehetra ianao aoka anana fijery foana hoe afaka hideranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Sa tsy zany ve? Ndao are. Tsara ianao Jesosy zany atongavana eto androany hideranao. Tompo tsara ianao. Tompo tsara ianao mandraky izay ny
Ny vahoaka sy ny firenendretra mideranao Halleluja Halleluja mideranao mideranao
Nao Jesosy mideranao. Halleluja. Mideranao. Mideranao. Halleluja. 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 Mideranao. Fa tsara anao. Mideranao zay Jesosy androany. Ny fonay, ny sainay, ny fanahinay rehetra. Mideranao. Iego ny fahatsaranao. Halleluja. Fahatsara anao. Fahatsara anao. Fahatsara anao. Halleluja. Tsara anao. Halleluja. Nao ite-tanana mafy ho alle Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Halleluja. Tsy hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra ihany tsara, fa efa karaktera mihitsy ilay fahatsarany, tsy afaka esorina aminy. Ary tsy misy zavatra ratsy ataon'Andriamanitra izany. Fa andaontsika hisokatra fotsiny hoe ninona zavatra manjo amin'ny fiainana dia miara-miasa soanao zany ary maneho ny fahatsaran'Andriamanitra foana zany. Akipio maso nofinao androany dia andaontsika tsy anisan'ilay olona meditsiny, intsony sy menimenina tahaka ny zanak'Israely tany anefitra. Fa andao ankasitraka an' Jesosy fotsiny dia ame azy ny dera tsara indrindra satria mendrika azy zany amin'ny fotoana rehetra. Amen. Mendrika ny dera sy ny azy ianao Jesosy ah. Mendrika ny dera sy ny aza asandratrany ny tananay ho anao mahovoninahitra. Mendrika ny dera sy ny aza asandratrany ny tananay. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Tsisy toanao. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao raha io. Tsisy toanao raha io. Zany mihitsy Jesosy ah, tsisy azo arina aminao. Na hitady izay na aiza na aiza, ianao ilay faratapony amin'ny fahatsarany. Mendrika ny dera sy ny aza asandratrany ny tananay ho anao mahovoninahitra. Mendrika ny dera sy ny aza asandratrany ny tananay ho anao mahovoninahitra. Fa tsara anao, mahagaga tsara anao. Tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao. Fa tsara anao, mahagaga tsara anao. Tsisy mitovy aminao. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao. Iza ny toanao Jesosy ah. Tsisy. Tsisy. Tena tsisy. Tsara ianao.
hahita tahaka anao tsisy azo arina aminao tsisy toana zany mety Jesosy androany zay dia te hibanjina an'izany fahatsaranao zany fotsiny akamamy anao fotsiny enao ilay nafony zavatra rehetra ho anay enao ilay tia ny fanahinay dia ho azonay ianao ary tsy avelanay andeha intsony dia hirahira ny anaranao fotsiny zay satria ianao ilay tsara indrindra Yeshua Jesosy ianao ilay tianay indrindra ianao ilay niteny hoe eny na dia nanana ny toerana mahandriamanitra ary dia nidina mba hamonjy anay na ray fotsiny aza mpanota teto an-tany dia nidina ianao hamonjy an'izany fitiavana ianao fahatsarana ianao halleluja ny malala dia ilay tsara indrindra tao anatin'ny arivarivo dia izy zany navita nanokatra ilay boky izy ilay tsara indrindra izy ilay mendrika andera ny malalako dia ilay tsara indrindra eo amin'ny arivo sy ny arivo nao mbola vertsika ihany hoe ny malalako dia ilay tsara indrindra ny malalako dia ilay tsara indrindra ianao Jesosy ianao famonjena sy ary tompo anay ny malalako dia ilay tsara indrindra Soatsy ny anarany Jesosy androany ilay anarana mavonjy anazy amin'ny fanahinao dia akamamy anazy fotsiny ankasisaka azy ny amin'izay rehetra vitany tsara loatra anao ny malalako tianay loatra anao Jesosy tena tianay Shana Jesosy si siatakana ianao
aminao Jesosy. Halleluja. Misaotra Andriamanitra makasitraka anao zahay fa nitominao mba hanompanao eto amin'ny toerana ety. Ianao no Andriamanitra mpandinika ny vo sy ny fofo. Ianao no mahita andre olona izay tena manompanao tokoa amin'ny fony rehetra. Andray an-tanana n'izany olo izany ianao. Andray andraikitra ny fiainana n'izany olo izany ianao. Ho tsinjovinao izy androany. Misaotra Tompo. Misaotra. Miakoka ny ohatranao zahay. Halleluja. Akipitsika masitsika mbola iarantsika manao ilay ira hoe avondrindra ianao. Atao avy amin'ny fonao manontolo izany ira izany. Aoka hiakoka ny otran'Andriamanitra. Iondrika ao anatrehany. Aseho fa tena efa tonga ao aminy ianao amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika manao izay ira izay. Halleluja. Amen. Akipimo masonao a. Zany mihitsy anao Andriamanitra avondrindra ianao. Halleluja. Amen. Sotre. Tsy misy tahaka anao. Ianao no ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Amen. Akpian'ny masonao a. Manarika an'Andriamanitra tahontsika rehetra mikehitriny. Aoka tena isy fitsafana an'Andriamanitra ao anatinao ao. Soveno. Amen. Halleluja. Omena anao ny voninahitra amin'ilay avondrindra.
misaotra tompo, misaotra anao aho, tsara ianao, tsara ianao. Ndray toy zahay miakoko eo natreanao fa Andriamanitra mendrika anehoana an'izany ianao. Anao zahay, anao zahay, misaotra tompo. Amen. Makatoerana tompoko. Dia iroso hitondra ny fanatitra isika rehetra amin'izao fotoana izao. Hoy aho aminareo hoe endrika anankiray entina anompoana an'Andriamanitra ny fananana eny an-tanantsika. Ary tena manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanananao ianao. Any amin'ny fiangonana hafany dia tena mampahery be mihitsy mieritreritra hoe zay mihitsy ny fiainan'ny maro amin'ilay fiangonana. Amin'ny alalan'ny fananany no anompony an'Andriamanitra. Misy ao fiangonana anankiray dia ny ankamaroan'ny mpianao aminy dia manome fiara an'ilay pastera ty ampiasainao randeha ho an'ny tamatavy ianao. Ity 4x4 ity ampiasainao fa andeha ho an'ny mazangay ianao. Satria pasteur anankitelo samihafa no anao mission, ndray mianatsimy, ndray mianavaratra, ndray miakandrefana, dia ireo lempiny fa samy mafoy ny fananany omena ilay mpanompon'Andriamanitra. Iny fiara iny ke raha ohatra ka ampiasainao ohatr'izany foana, isy fahasimbana. Isy fahasimbana ary ny vidina pièce lafo. Tena lafo. Kanefa tsy apetra ilay fiangonana olana. Fantana hoe misy fahasimbana iny rehefa ampiasaina matetika ho an'ny tamatavy, na ho an'ny toliara, na ho an'ny mazonga, na ho an'ny dego. Fantana hoe isy fahasimbana iny. Fa zay mihitsy rehefa ao anatin'ny fony hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananako aho, ka dia homeko ka raha misy tokoa ny fahasimbana dia ho raisiko andraikitra ny fanamboarana an'ny fiarako izay nomeko ho an'ny asan'Andriamanitra. Tsy apetrako olana izany fa dia natao anompona an'Andriamanitra izany. Misy fiangonana anankiray fa tsy milaza anarana ohatr'izany mihitsy maro amin'ilay fiangonana. Zay zao ny hoe zavatra vaingana be fa tsy vitsy amin'ireo olon'ireo manan-javatra dia izay mihitsy ny azy fony ho an'ny asan'Andriamanitra. Ampiasainy ho amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Ry havanao, tiako anao mba ho takizany koa ny teo-pananao. Amen. No tahinanao, nambinina anao, dia ataovy sy azon'ny tananao. Atao ho famatsiana an'Andriamanitra, ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Anao fanatitra tsika amin'izao fotoana izao, ho anareo izay tokony handoa am-pahafolon-karena, satria efa nomen'Andriamanitra ianao dia mandoava. Aza sila fisalasalana, mandoava. Anao fanatitra toy ny hoe rakitra isaky ny fotoam-pivavahana toy izao tsika dia manaova be. Aza ampitovianao amin'ny namanao hoe ty namako ty ny azy ohatr'izao foana ny azy ny fanatrana. Ianao manana ny ampy manaova mihoatra. Fa Andriamanitra malimaly soa ho an'izay mafoy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Anao hira anankiray isika dia mandroso aty anoloana moa ianareo. Misy boatiny natokana ho amin'ny ampafolon-karena aty anoloana etsy ampovoany etsy. Misy boaty akio ho fanohanantsika ny émissiontsika samy manao amin'ny fony manontolo. Rehefa avy moa tonga eny aminareo ihany namana manaty ny fanatitra dia tantiaro daholo izany tompoko. Alefary anao hirintsika mandroso tompoko.
Isorantsika ny tompo ny amin'ny fahafantsika nitondra ny fanatitra teo izay tompony ho amintsika rehetra araka ny fanaontsika isika ny farany volana tahaka izao tsika dia mizara valopo nomena anarana hoe valopo RHEFI tahaka izao ety an-tanako izao dia tonga zany tsika araka izany anarana izany tena manaova mihoatra no izay fanatitra fanaonao isan-kerinandro dia amin'ny herinandroany averintsika izay fandraisan-jara amin'ny alalan'ny RHEFI izay tompoko ka dia mangataka andreo tompony andraikitra iroso izaran'ity valopo ity samy mandray anjara samy manome amin'ny herinandroany dia mbola nohira anankiray ihany tsika rehetra ao anatin'izany tompoko. Izay mitranga amiko
solai pamu simekena uajamalisha ilalana atsarana sifyainana walawita situja fiakanana irkisi urajisa mahazo mipetraka nareo tompoko ho antsika rehetra kosa dia sokafy ny baibolinao ao amin'ny bokyny Deutéronomie toko faraika ambin'ny folo dia andininy faina amby roapolo fafito amby roapolo ary favalo amby roapolo fakina lay teny ka toy izao no voasoratra ao indro izao mametraka fitahina sy ozona eo anoloanareo anio lay Andriamanitra tompontsika sy vavantsika no miteny an'izay teny izay fitahina raha hoen'olona reo didin'i Jehovahandriamanitra reo izay andidiko anareo anio andifa valo amby roapolo ary ozona kosa raha tsy hoen'olona reo didin'i Jehovahandriamanitra reo fa hivily ala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba aleha ianareo ka anaraka andriaman-kafa izay tsy fantatrareo. Korinthiana faharoa toko favalo andininy fasivy. Korinthiana faharoa toko favalo andininy fasivy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo, tonga olona mahantra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Alleluia. Amen. Ry fiangonana rehetra manatrika anty fotoam-pivavahana ity. Zao miteniko aminareo. Andriamanitra no miteny zany amin'izao fotoana izao amin'ny alalany mpanompony. Miankina aminao sy ny fanapa-kevitrao androany. Eno tsara, miankina aminao sy ny fanapa-kevitrao androany no avinao, no avy ny ankonanao ary no avy ny taranako rehetra mifandimby. Ianao izay toka eto no loham-pianakaviana. Ianao izay toka eto no lohany tahaka ny hoe lohana lamasinina. Dia iny lohana lamasinina iny mitarika vagon be dia be. Dia raha ohatra ka mivarina any akady ilay lohany lamasinina dia mivarina any akady daholo ny vagon rehetra. Fa raha ohatra kosa mandeha amin'ilay lalana izay natao andehanana izy dia azo antoka fa ho tonga any amin'ilay toerana ho vataniny ilay
machine. Ianao zany no lohany. Ka zay safidinao androany, zay fanapa-kevitra ao androany no hitondranao sy ny ankonanao ary ny taranako rehetra riavana malala. Hoy ny Baiboly, ilay nivakina teo, Deutéronome 1:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Indro izy zao Jehovah Andriamanitra reo, le rain Jesosy Kristy mametraka ozina eo anoloanareo, mametraka fitahiana ihany koa eo anoloanareo. Dia anjaranareo no misafidy sy manapa-kevitra hoe iza am'ireo no tianareo anapaka ny mombanareo sy ny ankonanareo ary ny taranakareo mifandimby. Iza am'ireo ozina ve sa fitahiana? Ozina ve sa fitahiana? Ny safidinao androany ho iaho, ny fanapa-kevitra ao androany ho iaho, no iantoka ny hoavinao sy ny hoavy ny ankonanao ary hoavy ny taranakao rehetra mifandimby. Ianao tsara aza fa azavaiko aminao ny momba an'ireo hery anankiroa samy hafa ireo, sy ny lalana mitondra le olona ho amin'ny ray am'ireo na ho amin'le ozina na ho amin'le fitahiana. Mikasiany amin'ny ozina aloha no resako aminareo. Ny ozina araka ny voalazan'ity Baiboly ity dia hery ratsy nalatsaka Andriamanitra teto ambonin'ny tany sy teo amin'ny zanak'olombelona zay noariny. I Adama sy Eva no olombelona voalohany ny santatra n'izany atao hoe ozina izany teo amin'ny fiainana. Ity ozina ity mantsy dia karazana sazy ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona no ny tsy finoan'ny olona an'Andriamanitra sy ny teniny, ary indrindra no ny fandavan'ny olona ny teny nataon'Andriamanitra. Ka eo indrindra zany no tiako amotipototra ny fiainanao ianao, tiako amantatra tsara ny tena toetoetranao ianao na ny toe-panahinao ianao. Fa zay voalaza izay, ny ozina dia hery ratsy avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, alatsaka Andriamanitra eto ambony tany ity eo amin'ny olona, satria inona ny iten'Andriamanitra teo amin'le olona? Le olona dia olona tsy tena mino azy, tsy tena mino izay nolazainy, tsy tena manaiky ny teniny, tsy tena mankatofo. Dia zay ny mitranga tahaka izay fa nataony teo amin'ny Adama sy Eva. So sanatria lahy, ka amin'izao tsika miteny izao dia anisan'ireo olona mizotra makany amin'izany lalan'ny ozina izany ianao, satria ianao mahafantatra ny toetranao, ianao mahafantatra ny toe-panahinao, ianao mahafantatra ny fiam-piainanao amin'ity androandroany ity. Ohatra izao ny zava-nisy. Rehefa nahary ny zavaboary rehetra Andriamanitra dia afa-poa tamin'izany izy. Dia tahorina izay nahary antsika zanak'olombelona. I Adama sy Eva no anaran'ilay olona napetraka Andriamanitra teto ambony tany ity voalohany, ary tao amin'ny sahidiana no nometrany azy. Dia tao anatin'io sahidiana io dia nisy hazo maniry mamokatra voatsara amin'ny karazana. Nisy hazo maniry tao mamokatra voatsara amin'ny karazana. Dia tsofin'Andriamanitra rany ny olombelona hoe mahazo manjaka amin'ny zavaboary rehetra ary mahazo manjaka amin'ireo hazo mamokatra voatsara ianareo. Ohatra amin'izany zao, tao ny poma amin'ny karazana, tao ny paiso amin'ny karazana, tao ny kaki amin'ny karazana, tao ny manga amin'ny karazana. Dia tsofin'Andriamanitra rano anjaka amin'ireny ny zanak'olombelona. Fa saika
tao amin'ny saedena io ihany koa dia nisy azo navelan'Andriamanitra naniry teo avoan'ny sa dia ho azy io no nampafantarin'Andriamanitra ny Adamaseva. Hitanareo io azo avoan'ny sa io, tandreminareo ny mikitikitika anio, tandreminareo ny manendry anio, tandreminareo ny mihinana ny vo avy amin'io, fa amin'ny fotoana ihinananareo azany dia ho faty tokoa ianareo. Tendrandray moa misy karazany olona miteny hoe Andriamanitra kosa fa maninona no navelany naniry teo io azo io, zay hita fa mety anapotika ny fiainan'ny olona sy anapotika ny hoaviny. Ry havana raha nary antsika olombelona Andriamanitra ary indrindrindrindra nametraka ny ho azo io teo voan'ny sa dia izao tian'Andriamanitra ny olombelona zay loharina ary napetraka teto ambony ty tany ity mba olona anaika an'Andriamanitra sy akatoa an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny olombelona zay napetraka teto ambony ty tany ity mba olona ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany hoe Andriamanitra izy ka natao ekena, natao ankatoavina amin'ny lafin-javatra rehetra. Tian'Andriamanitra ho amin'izany mihitsy isika zanak'olombelona. Tany an-danitra zay rehetra tany dia izay ihany koa tian'Andriamanitra anaiky azy, tian'Andriamanitra ametraka azy eo amin'ny toerany amahan'Andriamanitra azy, ary tian'Andriamanitra akatoa zay lazainy. Dia mitovy amin'izany ihany koa tety an-tany ny olombelona dia tian'Andriamanitra anaiky azy, tian'Andriamanitra akatoa zay lazain'Andriamanitra. Anjaran'ny olombelona no misafidy ny fiainany na anaiky an'Andriamanitra izy na andahan'Andriamanitra. Dia ny nampalahelo moa tongavany devoly antsokosoko tao amin'ny saedena Adama sy Eva moa maromaro kokoa no tongavany voalohany tao, dia nyrebirebeny ny nadalainy ny fitapitahany. Ka rehefa nyrebirebeny sy no adalaina ary fitapitahany tao Eva dia indrisy nampalahelo fa tsy nino ny teny nataony Andriamanitra ntsony ry zareo Eva sy Adama io ary tsy narisika ny nanaiky an'Andriamanitra, nanaiky ny tenin'Andriamanitra sy ny nanaiky ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra izy ireo. Tonga dia nandatsotro zao ny teny zay nataon'Andriamanitra, naleony nino sy nanaiky ny teny devoly toy izay nino sy nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Dia no tendreny le voto amin'ny sa dia ny nanana. Dia ajantsika hatreo aloha iny fa entre parenthèse mitandrema ry fiangonana tonga eto, mitandrema ianareo fa ny devoly dia manana toetra tahaka izany, miditra tsokosoko ao amin'izay misy ny olon'Andriamanitra. Ary iny no ataony ao mamitaka, mamingana, mitondra zavatra tsy izy. Tamin'ny andron'ny Adama sy Eva no efa nanaovany an'izany. Tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany dia mbola nanao an'izany izy, miditra tsokosoko, mamitaka, mamingana. Ary izany indrindra no antony natonga ny Paoly apôstôly nananatra manokana ny fiangonana tao Galatia hoe or Galatiana, fa iny ty manjo anareo, iny ty adalanareo, fa iza no lamosavy anareo no dia nivadika tamin'ilay filazantsara zay namojena anareo ianareo ka manaiky filazantsara hafa. Fa maninona iza namosavy anareo? Satria tonga taony devoly tamin'ny alalan'ny olona dia niditra tsokosoko na mabo andreo olona zay tsy mitoetra tsara ho an'Andriamanitra. Zavatra nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana voalohany zany, ary manaka ankehitriny dia mbola mitranga ny zavatra tahaka izany ka hoy aho hoe mitandremy ianareo, mitandremy ianareo. Tato no namonjen'Andriamanitra anareo, tato no nanavotan'Andriamanitra ny fanahy ianareo. Ianareo olona mpanota be teo aloha, olona ratsy be ny fiainanareo teo aloha, mpanompo samby teo aloha amin'ny karazany adalana ny ainana. Fa rehefa nentin'Andriamanitra tato, nandray ny filazantsara nentinay, nandray ny fampanarana nentinay, dia noraisinareo zany, dia nieserin'Andriamanitra ny asa teo aminareo, nanova ny fiainanareo ho lasa olona vaovao.
halleloia. Dia hoy aho hoe raha misy tonga amin'ny sosoka antsokosoko anadalanao dia ho aizandray ianao, hifindraisandray ianao. Sa aloha mieritreritra hoe aloha sa hitondra an'Andriamanitra fa tsy izy nitondra. Izy hitondranao tato dia nanaiky ianao. Dia ankehitriny ve lasa ny volana, lasa ny taona dia hoy ianao hoe anjarako indray mitondra an'Andriamanitra. Aloha zaho akary manaraka ianao Andriamanitra fa andray mety amiko, andray ny masoa ny fanahiko. Tandremo fa ohatr'izany ny fiasan'ny devoly. Ohatra ny toa marina fa tena misy fitaka be mihitsy aho. Ao anaty fonoteny ihany moa izay nambarako izay. Fa tsy tena izay akory, ny tena tiako ampitaina amintsika fiangonana. Ka rehefa nanaiky ny famitahany devoly no tsy tandremany Iadamasievo, dia vokany latsaka ny ozona sy ny sazy teto ambonin'ny tany sy teo amin'ny zanak'olombelona. Ary latsaka nanaraka ny ankohonany sy ny taranaka ny fandimby. Andaoka vakitsika ny voalaza ny boky Genesisy, Genesisy 3 dia vakintsika manompo amin'ny andininy 4. Ary koa izy tamin'ny raha vehivavy abe dia aben'ny fahorianao aho, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianterahan'ny fanirianao, ka izy no anapakanao. 7. Ary koa izy tamin'ny Adama, satria fa niainy feon'ny vadinao ianao, ka ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe azy hinananao zany, dia voaozina ny tany no zay nataonao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iananao, ary aniritsilo sy hery ho anao izy, ary hoaninao ny anana famboly. Ny fahatsambon'ny tavanao no azahoanao hanina, mandra-piverinao any amin'ny tany. Fa tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray. Ry havanao, raha ohatra ka misy amintsika zany zao, matsapa-tena fa misy ozona mitatao eo amin'ny fiainanao. Le ozona izay avy any amin'ny Adamaseva io mipetraka amin'ny fiainanao io, dia mila tapahana izany androany, mila foanana izany androany. Satria amin'ny maha-kristiana antsika, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, amin'ny maha-olona manana Jesosy antsika, dia tsy natao hilanja ozona izany ianao, tsy natao hilanja ozona ny ankonanao, tsy natao hilanja ozona taranakao. Satria Jesosy efa nanaiky 100% fa ny ozona rehetra izay nitatao teo amintsika zanak'olombelona avy any amin'ny Adamaseva, dia efa nolanjainy Jesosy daholo, efa netiny daholo tamin'izy voaomby teo ambony hazo fijaliana. Izany ny voalaza ny boky Galatiana 3. No zany rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao, dia mahatonga anao tena tsapa hoe tena tsy eo amiko intsony ny ozona, dia mila mino izay famonjena vitan'i Jesosy izay aloha ianao, hoe efa netin'i Jesosy ny ozona rehetra mpahazo ny zanak'olombelona. Ary araka fahatsapana izay mba nananako, dia tsara anaovana vavaka manokana ianao ho tapana le ozona, foanana le ozona. Amen. Ohatra rehefa roa ihany koa ity, namono nahafaty an'ny rabela ralany Kaina noho ny fialonana. Zany hoe noho ny Kaina zany ny abela ralany dia maty. Dia vokatry zany, satria hitan'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny Kaina. Io moa ny fiainantsika io tsisy miafina amin'Andriamanitra, na dia ataoko hoe ny zavatra nataonao tany amin'ny tsy hita maso tany ary, dia fantatr'Andriamanitra daholo ary hitany. Dia vokatry zany nataon'Andriamanitra tonga teo amin'ny Kaina ny ozona sy ny sazy. Tsy misy olona hoe nanota tamin'Andriamanitra zany ry havana ka hoe vitavita ho azy ny fiainany, fa dia nataon'Andriamanitra nilatsaka teo amin'ny Kaina ny ozona sy ny sazy. Ary ilay ozona sy ilay sazy tsy mahavelo tena. Endrana ange zany, ozona sy ilay sazy tsy mahavelo tena no nalatsaka Andriamanitra, natoton'Andriamanitra teo amin'ny Kaina.
ary ilay ozina mampanjenjena ihany koa, zany hoe tahaka ny olona tsy manaka atao reny. Zany ny ozina nataon'Andriamanitra teo amin'ny Kaina. Toy izao zany fisehony tamin'izany fotoana izany, zay zavatra rehetra nataony Kaina dia nandamoka sy maty akarana ny foana. Teo aloha naomby be mihitsy Kaina tamin'ny asa mandrara, tamin'ny fameloma-tena nataony. Ny tena nanavanana ny Kaina matsy dia ny mamboly, fa ny nanavanana ny Abela kosa dia ny miompy. Taloha nety be nanjary, fa taty aoriana rehefa latsaka ny ozina, latsaka ny sazy no izy namonina fatin-dralahana, dia zany ho izy tsy namokatra ho an'ny Kaina intsony ny tany, tsy namokatra ho an'ny Kaina intsony ny tany. Nataony daholo izay azo natao rehetra tahaka izay fa nataony fahiny, satria manana fahaizana manao amin'ny fambolena. Fa dia izao fefarany lasa mpanjenjena, lasa mpirenireny. Andaoka efa kitsika ny voasoratra amin'ny Genesis 3:4, Genesis 3:4 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy 7. Aroa Jehovah tamin'ny Kaina, aiza bela rahalahinao? Fa hoy izy, asa moa mpitandra ny rahalako fa ao. Aroa Jehovah Andriamanitra taminy, inona no nataonao ry Kaina? Ny feon'ny ra ny rahalahinao mitaraina avy amin'ny tany. Zany hoe le ra nalatsaky Kaina tamin'le tany, le ra ny Abela rahalahiny, ay io ra io mamoaka feo, mamoaka teny. Tsy hain'ny Kaina le feo, tsy hain'ny Kaina lay teny, fa Andriamanitra kosa dia naheny feon'le ra zay mitaraina avy amin'ny tany. Noho izany dia toy izantsika voasoratra eo amin'ny 1:20, ara-kehitriny dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vava hitelany rano rahalahinao nalatsaky ny tananao. Zao le fisehan'le ozina, raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao ntsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao. Ry havana malala, ivereno kely ilay tantarany Adamaseva. Nanomboka tamin'ny fotoana izay nalavo any Adamaseva ka nandava ny tsotro izao ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy, nandikany an'izany nanomboka teo ka mandrika kehitriny dia maro dia tonga eo amin'ny zanak'olombelona ny ozina sy ny sazy. Ary nanomboka tamin'ny fotoana nalavo any Adamaseva ka mandrika kehitriny dia maro be ireo zavatra nataon'ny olona no tsy mifanaraka amin'ny teny nataon'Andriamanitra ka voasoratra ato anatin'ity Baiboly ity. Ary reny zavatra nataon'ny olona ireny zay voalaza hoe tsy mifanaraka amin'ny teny nataon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny teny voasoratra ato anatin'ity Baiboly ity, dia mahatonga sazy sy ozina daholo rendraindreitra reny. Ohatra, ame ohatra ny fandavanao tsotro zao, ny tsy iny, ny tsy anaiky ary ny tsy akatoa, ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ity Baiboly ity dia mahatonga ozina. Drandray mo raisinao toy zavatra maivana tsy dia mampanina loatra le izy. Ina moa zavatra mitranga, zavatra hitan'Andriamanitra avy any an-danitra amin'ny ataontsika piny, ka tsy mandresy lahatra le tenika, tsy dia mifanaraka loatra amin'ny saiko sy ny eritreritry loatra le tenika. Ohatr'izany no hitondrany ny fiainana. Isika io ange ry fiangonana, ry ralasina bavy, tsy hoe ny mahafinaritra antsika no hitomantsika an'Andriamanitra hoe arao ny mahafinaritra. Tsy hoe ny mandresy lahatra ny saintsika sy ny eritreritsika no hitomantsika an'Andriamanitra hoe mba arao ny mandresy lahatra ny saiko sy ny eritreritro. Fa itsika amin'ny maha olombelona tsika
dia natao anaraka an' Jesosy, natao anaraka an'Andriamanitra, fa tsy hoe Jesosy no to amintsika manaraka atsika na hoe Andriamanitra no to amintsika manaraka atsika. Zay zavatra mitago fiainantsika zay hoe tsy mandresy lahatra loatra, tsy dia mifanaraka misaiko sy ny eritreritry loatra. Fitaka avy amin'ny devoly zany ry havana, tena fitaka avy amin'ny devoly zany ka mila mitandrina be tsika so sanatria ka izany no fototra matoka fiainantsika, na dia efa mpino kristianina na dia efa olon'Andriamanitra izao azy, dia ohatrany hoe tsy afabela amin'ilay olana, amin'ilay ady, amin'ilay fahaseranana, satria ny eo ambadika ilay olana, ambadika ilay ady, ilay fahaseranana mandavataona, tsy iza ny eo ambadika eo fa ilay ozina sy ilay sazy. Noho ilay tsy fankatoavana, noho ilay tsy fanekena, izay lasain'Andriamanitra amintsika. Ohatra ihany koa matoka ozina, matoka sazy ity. Mety hoe tantara nitranga tao fiainanao tany aloha le izy, ny fanalana zaza nataonao na lahy ianao na vavy. Aza raisina tony hoe pastera tantara taloha be zany tany aloha be tany zany, fony ambola tena maty mizela kely nanao foana dia zany nataoko, fony ambola tozao. Tsy misy zavatra natao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ka tsy andraisana valiny. Matoka ozina ny fanalan-jaza. Ohatra ihany koa matoka ozina ny fampotsampo nataonao na nataon'ny ray aman-dreninao na nataon'ireo ray aman-dreny benao. Ny fanavana ody toy ny hoe ody varotra, odsika hoe fanoritana. Mpivarotra anao dia mila client tonga maromaro ao amin'ny fivarotanao. Hoy ianao, za tsy namisavy za tsy namono olona, za tsy nanao izay nampalasa-dala olona, fa niako ny karakaraiko fa raha voalaza amin'ny Baiboly no jereny, na tonga ozina daholo zany rehetrarehetra izany. Ny fanavana ody mba azahoana vady na lehilahy na vehivavy, ody hitazomana vady mba tsy aditra ohatra, dia natonga ozina daholo zany rehetrarehetra izany. Ny finananao sakafo na ny fitafianao fitafiana azo avy amin'ny vola tsirariny na avy amin'ny vola nangalariny na amin'ny avy amin'ny vola fanambakana olona, dia mahatonga ozina daholo zany rehetrarehetra izany. Io moa tsy ary voatanisa fa dia santionany zany ambarako aminao zany, zay mahatonga ny ozina sy ny sazy milatsaka eo aminao, ary dia manaraka ny ankonanao sy ny taranakao mifandimby zavatra ratsy entin'iny ozina iny. Noho izany raha tianao hoe ny tenanao, ny ankonanao, ny taranakao ho afaka amin'ny ozina io, ozina vokatry ny nataonao, dia tsotra. Manaovy ianao fifonana manokana ho anao. Aza manamary-tena ka hoe tantara taloha be mantsamy pastera, manaova fifonana manokana ho anao ianao, ary aza janona mihitsy raha tsy efa sura ny tenanao ianao hoe tena namela ny eloko rehetra Andriamanitra, tena namela ny fahatsoko rehetra Andriamanitra, tena efa sasan'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy aho, voafafa tanteraka teo bokin'Andriamanitra ny ratsy nataoko tamin'izany fotoana izany. Manaova fifonana ianao ary aza janona mihitsy. Mety efa nanao ihany ianao tany aloha, fa hoy aho hoe nanao ahoana, natsapa avy ianao fa tena voavela heloka, natsapa avy ianao fa tena voafafa ilay zavatra ratsy nataonao, fototra natonga ny ozina teo aminao, ary zany ozina zany mikasa anaraka ny ankonanao sy ny taranakao. Zay zany ny zavatra anankiray. Faharoa, aitsio ny dianao, lalakaleanao, aitsio. Raha natsapy ianao hoe ny fisalasalako nanoloana ny teny nataon'Andriamanitra, ny tsy fanekeko ny teny izay nolazain'Andriamanitra tamiko,
ny fandavako an'izany ary ny tsy nakatoavako an'izany no natonga oziny hitako izany teo amin'ny Adama sy Eva dia nataoko ihany koa ilay fiainan'ny Adama sy Eva dia tsapako misy ozina ankehitriny dia tapoany hevitra aho ahitsino dianao zay nalavo ahy tsy malavo antsony fa manomboka androany ahitsiko ny diako amen na ahitsiko ny diako halleloia dia aorianan'izay tapana le ozina foanana le ozina isika fiangonana io ange ry havana malala raha ny tokony ho izy raha vakina tsara ny baiboly zay rehetra nino an Jesosy na nyray an Jesosy dia tsy tokony ho vesara ny ozina intsony na ozina nolovaina avy any amin'ny Adama sy Eva io na ozina vokatry ny adalana nataontsika io satria milaza ny baiboly ato amin'ny Galatiana 4 fa Jesosy efa tonga voaozina tamin'izy nahatona teo ambony ny hazofijaliana fa saingy no fitapitaka ataony devoly dia lasa manakery le ozina hipetraka amintsika ianao ve manaka kehitriny na dia efa piano ary ianao tsy resaratra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra tsy vonany akatoan'izany manana ny sainao ianao manana ny hevitrao ianao ahoana moa ny atonga ny ozina tsy hitotona aminao tsy hitamesatra aminao na dia efa mpino kristianina ary ianao zay zany le fananarana omen'Andriamanitra antsika amin'ity androandroany ity resaka ny amin'ny fitahiana indray aho ny fitahiana ry havana dia zavatsoa omen'Andriamanitra andre olona mino sy matoky azy zavatsoa omen'Andriamanitra andre olona zay manompa an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra indrindrindrindra ka hoe hitan'Andriamanitra izy fa manaiky sy makatò zay lazain'Andriamanitra manaiky sy makatò tsy misy tahotra manaiky sy makatò tsy misy fisalasalana zay zany fitahiana ary tena mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy ny hitondra ny olona ho amin'izany ry fiangonana manarika ny fotoana ity indrindrindrindra hoe efa lasa kristianina isika dia tian'Andriamanitra ho amin'izany isika io amen halleloia zany nge natonga ny baiboly le Korintiana 2:4-5 ahoana ho voasoratra fa na dia nanan-karena aza Jesosy dia nanaiky tonga nahandry nanaiky tonga nalahelo ny tanjon'Andriamanitra dia hoe mba tonga nareo zay efa mino a Jesosy sy zay efa manana an Jesosy tsy mahantra intsony fa manan-karena manana ny ampy amen zay mihitsy le fiainana tenin'Andriamanitra hitondrana antsika fo ny Adama sy Eva zao ny toetra tsara tao amin'Andriamanitra fo ny Adama sy Eva niaina tamin'ny fanekena sy ny fankatoavan'Andriamanitra dia nanitranga navelan'Andriamanitra ny janona tao amin'ny sahedena foana ry zareo ary voatay sy feny fahasambarana ny fiainany tamin'izany tsy fantatry Adama sy Eva ny fisian'izany olana fisian'izany ny ady fisian'izany zavatra sarotra fa dia zay hoe voatary zareo tao ary feny fahasambarana fa rehefa voafitaka ny devoly kosa ry zareo ka nitotona le ozina sy lay sazy ary ny ozina sy ny sazy nahazo azy ireo tamin'izany fotoana izany dia ozina sy sazy manapoti any avenirany sy ny taranany ny fandimby zay zany ny ozina sy ny sazy totona teo aminy dia nysoratana moa zany tantara zany mba hitandremantsika taranaka teoriana raha toka hisafidy ny fitahiana ianao hoe za pastera za Andriamanitra tapa-kevitra fa safidy ny fitahiana dia raha safidy ny fitahiana ianao dia ataovy lesona lehibe ho anao ny nahazo any Adama sy Eva
inona nataony ka natonga ny ozona sy ny sazy tatao teo aminy. Dia inona zany tokony ataonao mba tonga zany ozona zay nahazo ny adamaseva zany tsy totona aminao na tsy tambesatra aminao sy ny ankonanao ary ny taranakao. Andoke ho jerentsika tsara ny tantarany Abrahama. I Abrahama dia lehilahy tena nino sy natokan'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy. Lehilahy tena nanompan'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra ihany koa izy. Ary tsy nanao somonga na nanao kivalavala nalona ny teny nataon'Andriamanitra i Abrahama. Rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra araka voalaza Genesis 3:20 hoe aoka ho tsy misy tsiny eo ny atreko anao, dia tena arak'izany mihitsy no nitondrany Abrahama ny fiainany ray manontolo. Lehilahy tena nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny toerany i Abrahama. Lehilahy nanaiky sy nakato foana ny teny nataon'Andriamanitra teo aminy i Abrahama. Ary tena vakiako tsara ny Baiboly dia tena nahafapo an'Andriamanitra, tena nahafaly an'Andriamanitra ny toetrany Abrahama na ny toe-panany Abrahama tamin'izany fotoana izany. Ka androany zany raha nasain'Andriamanitra nambarako antsika dia izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika fiangonana kristianina mba handeha tahaka ny nandehanan'i Abrahama. Raha isafidy ilay fitahiana ianao raha isafidy ny fitahiana dia izay mandihana tahaka ny nandehanan'i Abrahama. Andoke hovakitsika voasoratra mikasiany amin'io lehilahy atao hoe Abrahama io hoe ka natokan'Andriamanitra tena nandatsaka zavatsoa amin'ny karazany teo amin'ny fiainana. Genesis 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Dia niantso an'i Abrahama fanirony tany an-danitra ilay anjely Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anianako ho Jehova. Mihinina aminao ary Abrahama, mihinina aminao ary Abrahama, manao vady aminao enjana nke zany Andriamanitra tsy tovy Andriamanitra ilay tompon'izao rehetra izao ve no milobava hoe mihinina aminao ary Abrahama. Tsy nanao zany Andriamanitra raha tsy efa hitan'Andriamanitra hoe tena tsy mitovy amin'ny olona rehetra ty Abrahama ity, tena mahametraka amin'ny toerany mahandriamanitra ty Abrahama ity, tena manaiky sy makatoy izay lazaiko ty Abrahama ity. Tsy izao no tariny manaraka ny heviny fa izy mihitsy manapa-kevitra hoe manaraka ny hevitr'Andriamanitra ao. Dia izao no toan'le teny ny tenako no ny anianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay natokanao. Dia hitahianao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika zay ny amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny fieran'ny aritra ambony tany. Zany zany ireo zava-tsy nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Satria nahoana io voasoratra farany io? Satria nanaiky ny teniko ianao. Amen. Tena mahafinaritra be an'Andriamanitra ary mahafaly azy mihitsy ny manapa-kevitra hoe mitondra fitahina, zany hoe mandatsaka zavatsoa amin'ny karazany eo amin'ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Raha ohatra ka hitan'Andriamanitra hoe olona manaiky sy makatoa an'Andriamanitra zany olo zany, raha hitan'Andriamanitra fa olona mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany mahandriamanitra azy zany olo zany. Tsy zany mantsy fa naalahelo be nge Andriamanitra tamin'ny nataon'ny Adamaseva, naalahelo ange izy. Zany no antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra fa dia alatsika teo ambony ty tany ity sy eo amin'ny olombelona ny ozina sy ny sazy. Ary tsy ho an'le olona nanao diso ihany fa ny ankonana ny tarana mihitsy nataon'Andriamanitra nivesatra n'le ozina sy le sazy. Fa rehefa hitan'Andriamanitra kosa hoe io misy lehilahy, io misy vehivavy, na io misy olona tena contraire ny nataon'ny Adamaseva no nataony, tena manaiky sy makatoa,
tena mametraka eo amin'ny toerana mandriamanitra tena manompo amin'ny fony ray manontolo rariny kosa hoy Andriamanitra raha ho tahiko izy ka ataoko miraradraraka eo aminy sy ny ankonany ary ny taranandray manontolo ny fitahina manamafy an'izany ny tantarany Petera izy aminareo moa tsy mahafantatra ny tantarany Petera fa ndray andro liko toko fadimy no mitantaran'izany manomboka amin'ny diny faefatra fa nanarato Petera dia tsy nahazo na inona ry zareo efa mba tena ny kely eny nandry ny alina fa tsy nahazo na inona dia nandalo Jesosy tena nasain'Andriamanitra nandalo mihitsy Jesosy mba ho fampahafantarana amin'ny Petera fa raha manaiky an'Andriamanitra mankatoa an'Andriamanitra mandeha arak'izay taridalana hitarian'Andriamanitra azy izy dia ho tahina ary raradraraka zavatsoa ary nosoratana izany tantaran'ny Petera izany ho isan'ny teny soratra masina ato anaty baiboly ity mba ho fotoamana antsika hoe mandehana ihany koa anao tahaka ny nandehana amin'ny Petera dia ho Jesosy tamin'ny Petera tamin'izany dia niresaka teo zany Jesosy sy Petera dia anisan'ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Petera dia izao Petera mandehana amin'ny lalindalina dia alatsaony ny aratinareo mba azahoanareo ahazan-drano be deaibe azahoanareo trondro be deaibe dia tany am-boalohany aloha zay mba olombelona ny olombelona ohatra ny tiana maro tena foana safady indrindra zany nge ka mpanarato tena mahay efa zadra rano ty fanaratony ity fa dia zao tsy nahomby kanjo tonga saina tapo Petera fa izy moa ty miresaka amiko ity ny olona Mesia ity ny olona Kristy ny fanan'Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izay fatsapana tao amin'ny Petera hoe ity no Mesia ity no Kristy voaporofo zany tamin'ny fotoan'andro anankiray rehefa nantany Jesosy tamin'ireo olona be deaibe tamin'ireo mpianatra ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona dia hoy ny olona sasany ianao ny Jeremia ianao ny ray amin'ireo mpaminany ianao le tahako izao dia nitodika tany amin'ireo mpianatra Jesosy fianareo kosa manao ao izy avy hatrany Petera dia miteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona tonga dia niaiky Jesosy fantatro ankehitriny fa tsy nofa mandraha no naneo anao zany fa ny raiko izay ny an-danitra zany hoe efa trany am-boalohany zany ny fanan'Andriamanitra efa nampahafantatra amin'ny Petera hoe ity no Kristy ity no Mesia satria tian'Andriamanitra atao fitaovana ankoatran'ilay zavatsoa miaina manokana ho azy dia nataon'Andriamanitra fitaovana ho fananarana antsika taranaka teoriana mba hitarina antsika mba ho isan'ny olona amin'ny maha-kristianina antsika mba andray fitahina andray zavatsoa amin'ny karazana dia tamin'ny farany azy dia resy lahatra Petera lay Mesia ity lay Kristy ity inona moa ny tsanekeko azy inona ny tsakatoavako ny teniny dia hoy izy kanefa no ny teninao dia latsaka ihany ny arato ka rehefa nataony le izy dia nahazo trondro be deaibe mihitsy Petera feno zina ny lakana ny aiky Petera ary zany no antony natonga azy tapa-kevitra hoe ho ajango ty asa fanarana tony ity fa zaho andeha anaraka nyity lehilahy ity fa ny fanarahako azy sy ny fampoko azy dia fitahina ho ahy sy ny ankonako ary ny taranako mifandimby halleloia halleloia ry fiangonana rehetra toka manarika ty fotoan-dehibe ity efa nampahafantarina antsika rehetrarehetra teo ny fisian'ny ozona sy ny fototra mahatonga le ozona sy le sazy mitatao eo amintsika ary manaraka ny ankonana sy ny taranaka mifandimby ary efa nampahafantarina antsika teo ihany koa ny fisian'ny fitahina na ny zavatsy ny lanitra ary ny lalana mitondra anao mitondra antsika sy ny ankonantsika sy ny taranantsika ho amin'ny fitahina lehibe tena lehibe hatrany hatrany
dia hoy Andriamanitra amintsika rehetra toga eto androany, hoy izy miaraka amintsika eto Jesosy, safidianinareo anio zay tianareo ifehy ny fiainanareo sy ny ankonanareo ary ny taranakareo mbola ho avy mifandimby. Safidianinareo anio, zay zany le antso lehibe ataon'Andriamanitra androany. Ozina ve no safidinao sa fitahina safidinao? Raha ozina no safidinao, tsy zany mantsy raha lasana bavy a, fa tsy vitsy ange amin'ny olona no misafidy ny oziny, tsy miteny an'izany ny vavany, ary na dia mpino kristiana io azy tsy vitsy ange no misafidy oziny, tsy miteny an'izany ny vavany, fa ny zavatra ataony no manambara hoe ny safidy ny ozina izy. Rehefa misafidy ny ozina ny olona anankiray dia mamela ny fiainany andeha amin'ny zavatra malalaka, tena malalaka, afaka manao izay tiany ataony izy. Rehefa misafidy ny ozina mantsy ny olona dia tsy manaiky fefehezin'ny baiboly, tsy manaiky izay fandrarana ataon'ny baiboly, tsy manaiky izay taridalana ataon'ny baiboly, fa zay tiany. Rehefa fehezin'ny ozina ny olona dia rehefa te foka dia mifoka, te sotra dia misotro, te monjy boîte de nuit dia monjy boîte de nuit, tsisy mandrara, tsisy manakana, fa malalaka be mihitsy ny lalam-piainana. Andeha araka nofo dia tsisy manakana, tena mandeha manao araka izay tiany izy. Tsarovy anefa fa raha misafidy ny ozina ianao amin'ny alalany zavatra ataonao, satria izay ny mahafinaritra anao hoe mandeha amin'ny lalana malalaka, dia fampitehana sy faharavana no anaraka anao sy ny ankonanao ary ny taranakao mifandimby. Ary ankoatran'izany, miandry ny olona manana fiainana tahak'izany ny fahaverezana mandrakizay. Sokafika ny teknisianina ao amin'ny matitoko 7 andininy 70. Fa ny olona misafidy ny ozina dia tena malalaka be mihitsy ny lalana, dia iny mahafinaritra azy, tsisy teritery, tsisy fanelingelenana. Andovakiny ho Jesosy midira ny vavady ety ianareo, tsy mbola resaka any amin'izay tsika, fa le faharoa, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makana ny fahaverezana ka maro miditrany. Ohatrany tsy tia lala zay zava-doza mitranga amin'ny fiainany aoriana izy, fa ny azy dia zao, tiako mandeha amin'ity lala malalaka ity, tsisy fanelingelenana, tsisy faneriterena, tsisy fitenitenenana, libre la voix. Be dia be ny olona mandeha amin'izany lalana malalaka izany, ary na dia ny kristianina aza hoy ao dia mandeha amin'izany lalana izany. Ratsy be zay ry havana, tena tsy mety zay. Raha mbola mieritreritra ny hoavinao sy ny hoavin'ny ankonanao raha ny taranakao ianao, tsy mety zay. Ahoana hoy ny boky ny Apokalipsy 1:25. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonolona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompisampy ary mpandainga rehetra sy ireo olona safidy ozina dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy solofara, izany no fahafatesana faharoa. Tena enjana zavatra miandry ka dia anjaranao manapa-kevitra, indro efa nataoko eo anoloanareo ny ozina sy ny fitahina. Iza amin'ireo no safidianinao hitondranao ny fiainanao sy ny ankonanao ary ny taranakao. Inona daholo ireo lalana ny diavin'ny olona ka natonga azy ny latsan'ny ozina sy ny sazy? Inona ny zava-nisy teo amin'ny Adama sy Eva? Inona ny zava-nisy teo amin'ny Kaina manokana ka natonga ny ozina
sy ny sazy nilatsaka teo aminy ary manaraka ny ankonany sy ny taranany. Fa raha isafidy kosa ianao anio isafidy ny fitahiana dia izao mila manatanjaka ny sainao ianao hiditra eo amin'ilay vavady ety dia ety, tery dia tery, ary tsy maintsy mandroso foana ianao na dia sarotra azy miditra eo amin'ilay vavady ety dia ety, tery dia tery. Tsy zany mantsy fa raisin'Andriamanitra hoe vavady ety, vavady tery dia tery ny fanekena ny teniko sy ny fankatoavana ny teniko. Ny fametrahanay eo amin'ny toerana misy amin'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra toy ny vavady ety sy lalina tery zany. Zay mahatonga androany misolo tenan'Andriamanitra miteny aminareo hoe mila matanjatsaina anao hiditra ao vavady ety ary tery dia tery. Mila mandroso foana ianao na dia sarotra azy mandeha amin'ilay lalana satria tery loatra ety loatra. Ary tsy maintsy manao défi ianao amin'ny maha-kristiana anao, amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao satria hoy ianao hoe zaho isafidy ny fitahiana, isafidy ilay zavatsoa avy any an-danitra mba hiraradraraka eo amiko sy ny ankonako ary ny taranako ao. Dia mila manao défi ianao mba anaiky sy hakato foana ny teny nataon'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ity. Aoka tsy misy an'ireo olona hijoro araka ny hevitrao ianao hoe tsy resy lahatra any amin'ny teny io tsy fanaraka amin'ny saiko sy ny eritreritro loatra io teny io. Araka ny teniko taminareo hoe tsy Andriamanitra ke ny tombontsika hoe manarany ny hevitro, manarany zavatra mandresy lahatra, manarany lalana tiako hitondrako ny fiainako. Tsy zay nge le rafitra hitondran'Andriamanitra antsika olombelona fa itsika no natao anaraka an'Andriamanitra, natao anaka an'Andriamanitra, natao akatoan'Andriamanitra, natao anaja an'Andriamanitra, natao ametraka azy eo amin'ny toerany am'Andriamanitra azy. Hatrany am-boalohany dia izay mihitsy no tian'Andriamanitra ho hita amin'ny razanak'olombelona. Raha zany ve averiko anareo tsy ahivoko napetraka tao amin'ny sahidena le vo zay tsy azo hoanina, tsy azo tendrena. Napetraka teo le azo mamokatra vo tsy azo hoanina, tsy azo tendrena. Tsy hoe mila voatsara Andriamanitra, fa izay mihitsy ny fiainan'Andriamanitra hoe tiany le olombelona anaiky azy, akato azy, tiany le olombelona ametraka azy amin'Andriamanitra azy eo amin'ny toerana. Tiany le olombelona mba tiany anaraka an'Andriamanitra foana. Ary mandrika ankehitriny dia ho amin'izay mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana ny vahoaka kristianina, ny olona kristianina. Halleloia. Zany no atona tonga nanao fonteny tery aloha hoe tato namonjen'Andriamanitra anao, tato no nanovan'Andriamanitra fiainanao izay ratsy ho lasa tsara, tato no natokana ny vafo. Andriamanitra mihitsy tondranao tato. Dia maninona indray ianao mieritreritra hoe andeha ho renanina? Mieritreritra ve zany ianao hoe Andriamanitra za mibaiko, ary ny tiako, andao naraka any ianao, Jesosy andao naraka any ianao. Heverina fa mety moa zany, satria tsy natao amin'izany mihitsy isika, fa tsika dia natao anaiky an'Andriamanitra foana. Dia androany zany anisany tena hoe olana be mihitsy eo amintsika zanak'olombelona, eo amintsika mpino kristianina dia ity. Sarotra be amintsika, tena sarotra ary tsy vitantsika mihitsy indraindray ny manaiky an'Andriamanitra sy makatoa zay lazain'Andriamanitra. Zay le zava-misy. Tsika te ho tahina kanefa tsy vonina hitra amin'ny lalana tery sy lalana ety. Androany ry havalo, manentana hoe aoka ny lalan'i Abrahama no ho lalantsika rehetra tonga eto. Jereo ny fihefaran'i Abrahama Genesis 2:20 andininy fa 9 ka hatramin'ny 9 dia ireo mitapany farany dia voalaza hoe satria nanaiky ny teniko anao dia ireo fitahiana, ireo zavatsoa amin'ny karazany dia ampombako anao sy ny ankonanao ary ny tananakao.
arao ny lala mipetery rehefa nanaiky sy nakatò izy dia notahina tamin'ny fitahina miopapana raha jany dia tapa-kevitra izy hoe ajanoko ty asa manarato ity fanaraka nyity lehilahy ity aho liko atoko fa 5 no ahitana zay teny zay indro i Andriamanitra apetrako ianao antrenareo ny ozina sy ny fitahina izy amin'ireo hery 2 ireo no tianao safidianinao ifeanao ozina ve satria malalaka be ny lalana andehananao amin'izay fotoana izay sa fitahina ve marina fa etiety ny lalana teridetera ny lalana miankina aminao no avinao sy ny ankonanao ary ny taranakao safidiano anio i Andriamanitra ozina ve sa fitahina no ifeanao no hitondranao fa raha taka manokana dia maniry fatratra tena mangetahita be ary possible mihitsy ny atateraka ny titeny ambarako aminareo ity ny kristianina rehetra zany hoe na izy efa nino an Jesosy efa nandray an Jesosy dia efa tsy nataon'Andriamanitra ho vesarina ozana zany mihitsy izy eo amin'ny fiainana fa ny tian'Andriamanitra dia hoe miraradraraka eo amin'ny zava-tsy ny lanitra rehetra satria izay natao hoe fitahina ndrisa nefa fa tsy vitsy amin'ny kristianina ny mbola tsy afabela amin'ny olana tsy afabela amin'ny ady tsy afabela amin'ny zavatra sarotra na dia efa mataonany ary no nampiano azy misy antony ao raha miprograman'Andriamanitra dia ilay Korintiana 2:9 fa fantatrareo fahasoavan'Andriamanitra fa na dia nahantra aza na dia nanan-karena aza Jesosy dia tonga nalahelo tonga nahantra izy tanjona amin'izany mba tonga nareo izay mino azy tsy hantra intsony fanan-karena efa lobavaka Andriamanitra fa itsika io izay toko amin'i Jesosy dia hoe ny fitahina any Abrahama ke tian'Andriamanitra hoe eo amintsika tsy efa hitanao ve ao anaty Baiboly ity fa i Abrahama dia notahina be nanana volafotsy sy volamena maro be mihitsy izy tsy avy amin'ny heriny tsy avy amin'ny fahaizana fa zay ilay fitahina sy ilay zava-tsondra raradraraka teo aminy tsy efa hitanao anaty Baiboly ity ve fa nanana ondry amanosy maro be i Abrahama nanana briky zany hoe nanana pondra be dia be i Abrahama nanana omby be dia be i Abrahama nga moa zany rehetrarehetra zany lanilaniana fa zay mahafinaritra an'Andriamanitra rehefa manompo any ny olona ka araka ny sitrapoko ny fiainana dia ataoko eo aminy zany rehetrarehetra zany ary tsika rehetrarehetra io efa nilazan'ny Baiboly hoe taranaka Abrahama no Jesosy possible zany raisy valo tsy hitahita na tateo manompoka an'io ihany azy dia hiakatra fiarim-piainanao raha izy safidy ny fitahina sy ny lalana mitondra n'ilay fitahina ianao fa raha hoy ianao hoe ohatra ny tena tsy tia teritery ahy tsy tia voafefe zany fa ity misy lala malalaka aloha zany mbola andeha amin'io indray safidinao iny fa dia ny anjaran'Andriamanitra dia milaza ny marina dia anjaranao manapa-kevitra ny iana atsimo na iana varatra andao hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny mivavaka ataonao dia manapa-hevitra ozina ve no tianao ifeanao sa fitahina efa nampahafantarana anao teo ny lalana tsy maintsy zorana raha tianao hofezin'ny ozina ary efa nampahafantarana anao teo koa lalana tsy maintsy zorana raha te hofezin'ny fitahina mila fanapa-kevitra entitra avy any aminao Andriamanitra anio tsy misy ny eo anelanelany ny eo anelanelany fiteliko azy tahaka ny hoe mbola mirorosaina mantsy Andriamanitra ka tsy haiko loatra tena hitondrako ny fiainako tonga dia fahavetrany dia hoe Andriamanitra hoe ho any amin'ny ozana zany ty olona ity mila safidinao androany Andriamanitra do hivavaka tsika tompoko sokafo amin'ny vavanao sokafo amin'ny vavanao sokafo amin'ny vavanao safidianina ho anio
zay tianao hitondrana amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ary ny amin'ireo taranako mifandimby sy afidianao anio zany ry havanao aza mipetraka amin'ny anelanelana fa sy afidianao anio zany zay ny afatra Andriamanitra nentina ho antsika ary raha matsapy ianao fa tena misy devoly mandrebirebisaina mamitapitaka anao zoroa tsara fa zay navoan'ny Adamaseva aza vela voanao intsony zay navoan'ny Kaina aza vela voanao intsony toero izy roy izy sovy miala izy samy mivavaka tompoko samy mivavaka dahotsika rehetra samy mivavaka tompoko samy mivavaka dahotsika rehetra andro ray lehibe andro ray toazato atsika ny andro androany andro ray lehibe andro ray toazato atsika ny andro androany halleluia 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 misaotra Andriamanitra misaotre 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 amen 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 halleluia toerany devoly aza omena toerana aza velandrebireby ianao mihitsy izy halleluia amen 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 sotra tompo sotra 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 veritsika iaza ira zay ny foky ry mpamonjy afaka ao ampoko aoka tena nompan'Andriamanitra tokoa ianao aoka tena nompan'Andriamanitra folo rehetra ianao manginy isika ho anareo izay safidy ny fitahina dia ho tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ilay ozina izay nanaraka anao avy any amin'ny Adamaseva. Ho tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ireo ozina izay nitotona sy nilatsaka teo aminao noho ny zavatra ratsy nataonao tany aloha tany. Raha tena vonona ianao fa hiditra amin'ny lalana ety dia ety, tery dia tery, dia anakery anafaka anao ny vavaka izay ataoko anio. Apetrao eo amin'ny folo ny tanana. Ny famindrapoanao ane ho amin'ireto fiangonana ireto.
ny famindraponao ane ho amin'reto fiangonana ireto. Ko ankehitriny tapako ny ozina, foalako amin'ny anaran'i Jesosy ny fisiny. Dia ireo ozina izay nanaraka anay noho ny nataony Adamaseva, efa an' Jesosy izahay, efa nentin' Jesosy ny ozina tamin'izy vombo teo ambony hazo fijaliana, ka dia tapaka sy foana amin'ny fisiny izany. Ireo ozina ihany koa nitotona teo aminay, satria ny zavatra ratsy nataonay, ny sadalana nataonay, androany no ny famindrapon'Andriamanitra tapaka zany. Foana izany, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy, foana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy any mbola hipetranao amin'reto olona reto. Ny programan'Andriamanitra, fiangonana tahina tahaka an'i Abrahama, mandray zava-tsoa tahaka an'i Petera. Amin'ny anaran'i Jesosy, tolongo ho tanteraka amin'ny fiangonana izany, tolongo ho tanteraka amin'ny olon'Andriamanitra rehetra, ho tanteraka amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Misaotranao Andriamanitra, misaotranao fa tsara ianao, mpanao tsara, omena voninahitra anao. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra Tompo. Amen. Fisaorantsika n'Andriamanitra hiteka mafy isika. Halleluia. Dia zao zany ny filazana apetrako amintsika. Rehefa avy eo moa zany dia mbola misy fotoam-pivavahana iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra vahintsika fa ny afaritany. Hitako hoe nandresy zareo tany nanoloana ny atakina divoly, dia ho iaho hoe raha nandresy izy ka hitoroteny eto androany dia hifindra amin'ireo olona zay milo toroteny ataony akeo ny fandresena. Halleluia. Zay zany filazana anankiray. Filazana faharoa, amin'ny Alahady fahavalo ny volana Marsa, amin'ny herin'ny Alahady izao, andro tsy fiasana. Noho izany atsoina avokoa ny renim-pianakaviana rehetra ato amin'ity fiangonana ity